La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zangala aminazy zitsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Totosandroany maraina tetsy amin'ny folo be toerany seny alarobia ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo anivon'ny PNUD sy ny firenena norvégiana tafiditra amin'ny tetika SACEM entina hanomana fifidianana solombavambahoaka. Olona telo mikasa hanao visite fictive teny Paipas ny herinandro teo no nahitra amponjavojo maika eny Antamora. Mbola ao anatin'ny mpanara-maso tanteraka kosa ho an'ireo olona telo hafa voaroroy. Nahitana fiainana ny vidin'ny varina nandritry ny 3 volana voalohany ny taona raha oharina tamin'ny vidim-bary ny taona lasa. Mahatratra hatrany amin'ny 700 ariary isaky ny kilao io fiainana io araka nambaran'ny Observatoire du Riz. Mangataka ny anitsina ny lalàna mametra ny fitantarana ny atsasan'ny volan'ireo artista sy ny mpamorona ny syndicat-ny artista sy ny mpamorona eto Madagasikara. Nanamafy kosa teo anivon'ny Omasy fa tsy izany no nivoatra ao anatin'izay lalàna izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena afaliana nandraisan'ireo Algériana ny fametra-pialan'ny Abdelaziz Bouteflika amin'ny toerana maha-filoham-pirenena azy. Fandresena arak'izany ho an'ireo vahoaka nanao fihetsiketsehana nandritry ny 9 herinandro. Nadidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika aminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanibotsika ny vaovao dia totosa androany maraina tetsy amin'ny fobe toeran'ny seny alarobia ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny PNUD sy ny firenena norvégiana tafiditra ao anatin'ny tetika SACEM entina hanomanana fifidianana solombavambahoaka. Henri Flore. Tontosa ny marina teo ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana norvégiana sy ny PNUD izay tafiditra ao anatin'ny tetika SACEM. Ny fanjakan'ny Norvège izay fanefana no nitondra famatsim-bola ao anaty kitapo-iombonana na ny basket fond ao anatin'ny tetika SACEM. Fifanaovantsony izay manamarika ny fandrotsahana vola $10,300 amerikana. Ity vola ity izay iompana sy asa manokana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy eo. Ny famatsim-bola netiny teo dia ahafahana sy ahafahana manamafy zany ny fikarakarana, manatevina ny fikarakarana ny fifidianana solombavambahoaka ohatra antsika amin'ny 7 ny volana May ho avy zao, indrindrindrindra mikasika ny resaka fampiofanana formation an'ireo ratsamangaiky ny seni ny ilana ny fanampim-bola izay nentin-jareo koa moa dia eo amin'ny fikarakarana ny fitrandrahana ny voka-pifidianana indrindrindrindra amin'ny fampitana ny vokatra les transmission ny résultat zany miainga avy any amin'ny bureau fandatsaham-bato makao amin'ny SRMV dia tonga aty amin'ny CNI. Nanomboka tamin'ny taona 740 vola mitentina $7,7 no nentin'izy ireo amin'ny famatsim-bola izay. Tanjona napetraky ny CNI hatrany ny fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra mandritra ny fifidianana izay ho avy eo. Fatoyana raha fampiatona mpitsara dimy tao Thomas na
izay nanome fahafahana voajobaika olona ray voaroroy amina raha fakana ankeriny teratany vahiny nanambara ministry ny fitsarana omaly fa natao ho an'ny rehetra ny lalàna ionona saina mazava ny nambaran'ny ministry ny fitsarana omaly taoriny ny fanamarinany fa 80 taona ny mpandraran'ny fonja no tontosaina teny amin'ny ekary faravohitra raha nanontany ny mpanao gazety ny tenany momba ny antony nampiatona ireo mpitsara dimy tao Tomasina ny fiafarany volana maritsa lasa teo. Nambarany tamin'izany fa toan'ny mpiasa-panjakana rehetra ny mpitsara izay tsy manaraka ny lalàna sy ny fitsipifehezana hiarany ny sazy na izy io na izy. No amafisiny ihany koa fa ao anatin'ny fanatanterana ny vina napetraky ny filohan'ny repoblika amin'ny fanadiovana ny fitsarana eto Madagasikara efa miroso amin'izany ny ministera tarihiny amin'izao fotoana izao. Isany amin'izany izao fandraisana fepetra tamin'ireo mpitsara dimy tao Tomasina izao. Nanambara ihany koa ny ministra tamin'ity didina avoaka n'ireo mpitsara ity izay nanome fahafahana vonjomaika any manantena aza ny rinadina fa mamofopofona kolokolo ny didiny voaka. Olona izay efa fantatra fa lehibe na tambazotra pakankery ny teratany vahiny mbola nazo fahafahana vonjomaika. Notsipihin'ny ministra ihany koa fa efa nisy ny fanadiadiana sy ny famitorana mialoha ny nandraisana ny fanapa-kevitra na mpiato ireo mpitsara dimy. Raha ny fantatra hatrany eo ampiandrasana ny fanapa-kevitra ho raisy ny filan-kevitra ambony mpitsara ny toy ny raharaha ho an'ireo mpitsara dimy nampiatona. Fa olona telo nikasa anao vizita fiktiva teny bypass ny herinandro teo nahidra amponja voajobaika eny Antanimora. Mbola ao anatin'ny fanarahamaso tanteraka ho an'ireo olona telo hafa voaroroy. Fanadiny Yves Richard. Olona folo ny voaroroy vokatry ny fanaovana vizity fiktiva taorian'ny vidinany fotony nataon'ny sampana miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny fitsarana fiarakodia teny bypass ny herinandro teo. Olona telo nandray anjara mivantana tamin'izany no nahiditra amponja vonjomaika eny Antanimora taorian'ny fampiakarana fampanoavana. Telo prêtre kombakomba amin'izy ireo ihany koa no mbola ao anatin'ny fanarahamaso na sous contrôle judiciaire raha ny fanazavana azo. Namafisy ny foibe fitsarana fiarakodia fa tsy andefitra amin'ireo endrika kolokolo samihafa izy ireo manomboka izao. Ny tranga toy izao dia tsy maintsy mandray fepetra hentitra ny foibe fitsarana fiarakodia dia ny fanaovana ny fanadiadiana lalina ampidirina any amin'ireo any amin'ny section de recherche criminelle eto Antananarivo no nametrahana ny raharaha. Nanamafy ny fahavonona ny anatsara ny asan'ny foibe fitsarana fiarakodia manomboka izao. Etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny fanadiovana ny kolikoly izay masoa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fa hojerena sy ho avaozana ny drafim-panjariana eto an-drenivohitra. Teboka lehibe no nivoatra nandritra ny atrikasa momba ny tatom na Antananarivo Tomasina Madagasikara nitotsaina tato anatin'ny roa andro izay. Miantarandriana. Loza mitatao amin'ny lafiny tontolo iainana sy ho an'ny tanan-dehibe ny tsy fanarahana ny fenitra mikasika ny fanajariana tany. Manoloana io vola mitentina 3 tapitrisa $, no anatotosana ny tetika Satatom na Antananarivo Tomasina Madagasikara iarana amin'ny firenena Japonais sy ny ministeran'ny fanajariana tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Miompana tanteraka amin'ny fanavaozana ny drafim-panajariana tany sy ny laharam-pamiana amin'izany ity tetika Sidi. Ao anatin'ilay fazy voalohany, raha le axe économique Antananarivo Tomasina no atao, dia efa miasa izany izao ny Japonais manao fanadiadiana amin'ny fanatsarana ny tetezana anankiroa. Dia anisan'ny anina koa izany izao ao anatin'izay fazy voalohany izay raha eto Antananarivo no resahana. Dia ny efa manao efa nalefa ny talotasy fanampila moa izany requête any amin'ny gouvernement japonais amin'ny axe rokady fanuizana ny mare masainy makaty amin'ny RN. Everina satria ny tanan-dehibe no anisan'ny tena ataoko hoe moteur ny croissance amin'izao satria mamokatra hatrany amin'ny 3/4 ny PIB. Ny tena mahana toerana lehibe zany ny tanan-dehibe ary raha tsy jery fotsiny amin'ny resaka isam-polona dia amin'izany afaka 10 taona zany etsasaky ny olona rehetra Madagasikara ary io maneran-tany dia olona tanan-dehibe daholo. Izay zany tsy maintsy homanina antsika. Mpisehatra maro no nanatrika ny atrikasa ny totosaina tato anatin'ny roa andro.
Lohahevitra isan'nyresana ny mikasika ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fiatraikany ravi-panajariana eo amin'ny lafiny ekonomika, tahaka ny mikasika ny fananganana fotodrafitrasa samihafa. Noresahana ankoatr'izay ny mikasika ny fanatsarana ny lafiny fitantanana. Fanatsarana ny kasika ny fanajariana ny tany araka izany indrindra ho any eto an-tanan-dehibe voakasika no tanjona raha ny fanazavana. Fanahitana fihenana ny vidim-barina nandritra ny 3 volana voalohan'ny taona raha oharina ny vidim-barina ny taona lasa mahatratra hatrany amin'ny 400 ariary. Isaky ny kilao io fihenana io araka ny nambaran'ny Observatoire du Riz. Valadimy Antarandray Nevatra. Nidina teo amin'ny 100 ariary ka hatramin'ny 400 ariary ny vidin'ny kilao ny vary nandritra ny 3 volana voalohan'ny taona raha noharina ny vidim-bary amin'ny ankapobeny taona lasa. Izany hoe raha nojifaina manodidina ny 2,000 ariary ny kilao ny vary vokatra teto amintsika sy ny vary nafarana ny taona lasa. Nanomboka ny volana janoary, febroary ary volana martsa teo. Nidina manodidina ny 700 ariary ka hatramin'ny 100 ariary ny kilaon'izany. Teboka maro no nahatonga io fidinana io. Nanomboka midina izy teo dia noho ny fidirantsika tsikelikely amin'ny fitoam-piotazana vary zany. Nanomboka zany ny fiotazana ny vary aloha dia rehefa avy eo manaraka eo ny vary atriatry moa na tsy valan-taona moa izy n'olona amin'ny ilany somary andrefany Madagasikara iny dia mitohy zany amin'ny vary vaky ambiaty aty amin'ny ilany afovoan-tany sy ny ilany tsy nanan'ny afovoan-tany zany hoe ny faritra loatra sy rehetrarehetra iny dia mitohy hatrany zany hatrany amin'ny vary jeby zany. Dikan'izay zany dia tombotsikelikely ny vokatra eto an-toerana manapa-tonga amin'ny any amin'ny volana jiona any. Na izany aza tsy misy fiatraikany amin'ny vidim-bary eny an-tsena amin'ny ankapobeny fa tonga avy ny vary mora. Le amin'izao fotoana izao aloha tsy misy fiatraikany. Dia le raha mitohy tsy fantatritsika le izy hoe raha mitohy na tsy mitohy zany tsy rehana fa marina fotsiny zany fa ny vary iny raha ny fahafantarana azy dia tsy miditra eny amin'ny tsena fa mandeha any amin'ny resaka fanampiana ny olona sahirana zany hoe gilet de protection sociale. Zany hoe iny tsy lahatra amidy araka amin'ny vary eny amin'ny tsena mihitsy hoe ity ilay vary mora dia ity ilay vary anaka mahazo misafidy nareo fa ho an'ny olona sahirana zany iny. Nahitana fidinana ihany koa ny vidim-bary teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia aloha manodidina ny $700 ka hatramin'ny $700 ny taonina raha toa ka ankehitriny tafidina hatramin'ny $700 ny taonina. Vinavina itohy ato anatin'ny volana vitsy io fidinan'ny vidim-bary io raha ny fanazavana hatrany. Fa manodidina ny resaka vary izay hatrany dia tsy nahitana olana ny fitsinjarana ny vary mora ho an'ny teny anivon'ny fokotany maro teto Andrenivohitra. Fianakaviana mahery ny 4,000 no nahazo izany tamin'ny fokotany iray ny sabotsy lasa teo. Bakeo naraka toarsan. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fizotry ny fitsinjarana ny vary mora izay nampiandraketana ny teny anivon'ny fokotany. Vary mora avy tamin'ny fitondram-panjakana hanamahivanana ny fandaniana ra-tsakafo ny isa-tokantrano. Isan'ny fokotany nandray vary mora ny fokotany Fami tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny fifandaminana zany lamina tsara ny vomera nandamina filaharana ny vahoaka teto koa zany dia lamina tsara daholo vao naheno hoe tonga vary. Satria Ray Andry Velota efa napetaka président zany afisy hoe tonga ny vary mora amin'ny vidiny $1,000. Vao maraina ny vahoaka dia nandahatra harona. Tonga ny vary dia samy milahatra naka ny harony dia zotra ara-dalàna ny fizarana vary zany. Faly ny vahoaka ary tena tsapa hoe mety amin'ny zareo le $1,000 aloha zany satria dia milatsaka ny vidim-bary any an-tsena dia faly tokoa ny olona nahazo ny vary. Nahazo 3 kilao avokoa ireo fianakaviana miisa 380 sy 804 amin'ireo 400 sy 200 tafo eny an-toerana. Nangataka ny tohizan'izany ireo mponina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola maro ireo ankizy tsy manana kopy ao Tomasina noho ny fahasahiranana eo amin'ny ray aman-dreny. Fa ihany koa ny kolikoly sy ny tsy fahafantarana amin'ny tokony atao. Ankizy miisa 409 no nahazo izany ny farany herinandro teo tany an-toerana. Fanadiny Henri Florian. Mbola maro ireo ankizy no tsy manana kopy na aterana ao Andrenivohitra Betsimisaraka ankehitriny.
miteraka sakana amin'ny fandehanan'ireo ankizy ireo any an-tsekoly izany amin'ny sy fananany kopia. Ankilany marisarisa ihany koa ireo ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny kopiany zanany noho ny antony maro ara-piarahamonina sy ny kolokolo ary ny fahantrana. Taorian'ny fanaovana fitsarana amin'ny teti-vohitra ho fanomezana kopia ireo tsy manana izay tao Tomasina. Ankizy miisa 450 indray no nisitraka ny kopia ny farany herinandro teo tao amin'ny boriboritany ny Ankiriry sy Tanambo 5. Tanjo napetraka nisitrahana ankizy tsirairay avy soram-piakonina izay zo fototra ho azy. Androany dia 1200 na 450 ny kopia. Zany hoe tsy mifanaraka amin'ilay sary izay hitantsika zany hoe Tamatavy capital économique fa kosa misy elanelany be zany sary zany hoe eto Tamatavy capital économique deuxième ville misy zaza tsisy kopia. Lazaina foana fa ny ankizy dia manana zo fototra hianatra. Ho avy tsy ho ela ny volana Jiona izay andron'ny ankizy, volana ray volana ho andron'ny ankizy, dia hatreto zany tsika dia mbola mitolona foana mba azahoan'ny ankizy eto Tamatavy sy Madagasikara ray amanontolo zany kopia zany izay ahafahany misitraka ny ahafahany mianatra. Zany hoe zo fototra ny mianatra nefa mialohan'ilay zo fototra zany tokony hanana kopia foana ny ankizy. Efa zava-dehibe ny fandraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra nampitombo 30 volana ilay 12 volana fe-potoana fanambaram-pahaterana eny anivon'ny komuna ankehitriny. Raha io no olana ho an'ny rehetra noho ny tsy fandraisana ndraiky ny raim-pianakaviana sy ny fianakaviana ilay zaza voateraka. Eo ihany koa ny kolokolo be loatra eo anivon'ny komuna sasany amin'ny fakana vola be. Hatreto ankizy mahery ny 5,000 no nahazo tombony amin'ny fahazoana kopia nahaterana ho Toamasina. Ny fananana kopia izay miantoka ny fandrosoana ho an'ny tsirairay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay natatsika mahakasika ny lalàna izay navoakan'ny Omasy izay miteraka resabe ankehitriny. Eo ihany koa ny tranomboky koreana Tatsimo na Tahala Kore eny amin'ny Université Antananarivo. Rehefa avy eo. Je suis en poudre à un sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salano tazamia namnas. Je suis diabète. Bonjour. We love chocolate. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na uya to goûter nenkizi. Saka fretarete. Haswandrala ila miaraka mitsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy outside. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.
Dalila. Non, tu ne comprends rien. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika mangataka ny anitsina ny lalàna mametra ny fitantanana ny atsasa-manila ny volan'ireo artista sy mpamorona ny syndicat ny artista sy ny mpamorona eto Madagasikara nanamafy kosa ny eo anivon'ny Omasy fa tsy izany mivoatra ao anatin'izay lalàna izay Michela Nanarzo. Manomboka mikitika ny zon'ny artista sy ny zon'ny mpamorona ny Omasy, izay raha nambara ny syndicat ny artista sy ny mpamorona androany. Misy ny natsona hoe Omasy, Office Malagasy au Cinéma. Zay manomboka mikitikika ny zonay efa mipetraka tsara any amin'ny droit d'auteur ao amin'ny OMDA. Ny atao hoe zon'ny mpamorona dia izay vola rehetra miditra angonina ho an'le namorona lira fa tsy le olona pira koa no narovany fa le mpamorona lira ary ny OMDA no mitantana azy. Misy lalàna izay mivoaka amin'izao fotoana izao mifanipaka amin'izay ary mitaky ny tantana ny atsasaky ny zonay zany ao amin'ny Omasy. Zay zany tsy afaka anaiky zavatra ohatran'izay ary rehefa namaky ny lalàna io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay artista rehetra dia matsapa fa tokony ho amboarina le izy. Zay zany tsy hoe manohitra ny lalàna fa zay mahita fa misy zavatra mifanipaka amin'ny lalàna efa misy iainantsika amin'izao fotoana izao, ny lalàna vaovao. Nanamafy ny avy eo anivony ny OMDA fa toerin'izy ireo ny fidiran'ny Omasy amin'ny asan'izy ireo. Ny OMDA dia sampandrarahana atsangana efa tamin'ny 30 taona lasa hitatana ny zon'ny mpamorona eto amin'ny territoiran'ny Madagasikara, toute discipline artistique. Raha vao hoe lalàna na zavatra na projet de loi na inona manohatra an'izay dia toerinay avy hatrany. Tahaka izao kosa ny fanazavan'ny Tale Général ny Omasy manoloana izany. Ny zava-misy itsika tany tan-dalàna, zavatra voarakitsy ny lalàna ihany no tanterahanay. Io lalàna io mifampiresahana, ny voriana io miaraka tamin'ny directeur collégial ny OMDA. Ao ny tahiry tsara n'izany. Ka zavatra efa nifanapahana io ary tsy ny Omasy tompo fa ny professionnel no nangataka an'io nikapoka latabatra hoe avelao zahay mba ny ofisy misahana anay no hikarakara anay. Tsy mikitika nireo resaka droit d'auteur hafa akoatry ny secteur ny cinéma, jeux vidéo, photographie, production audiovisuelle tompoko ny disposition ny lalàna. Na zany na tsy zany. Ny décret d'application io neka mbola tsy mihatsy. Manoloana izao tsy fankazahoana izao dia mampiantso ireo mpisehatra rehetra ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina raha ampitso antso amin'ny fifampidiniana sy ny fitadiavana vahaolana amin'izany. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity tsy izany fa Andriana Toandro Tsiriny aina zay mpikambana ao anatin'ny kamana ny collectif de l'audiovisuel de Madagascar miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-bavao. Hitantsika teo fa namoaka feo ny syndicat anankiroa dia syndicat ny mpanakanto sy ny syndicat ny mpamorona mahakasika ny fitsipahan'izy ireo lalàna izay avoakan'ny Omasy. Nareo izay mpisehatra anatin'ny hoe audiovisuel ahoana ny hevitrareo mahakasika izay lalàna izay. Miarabanao namana Davida dia miarabany any tokantrano tsirairay avy. Ny ainga tokoa ny resaka tamin'ity herinandro ity ny mahakasika amin'ny hoe mety ho fandravana ny Omasy. Tsara ny miverina mitodika any amin'ny lasa aloha raha ny tena marina hoe inona moa ilay Omasy. Tany aloha tany izy io dia fond d'aide Tiasary izay ny andohany zany. Izany hoe rafitra miany cinéma malagasy. Rehefa nandeha ny fotoana dia taty amin'ny taona taty aoriana taty zany dia nivadika ilay izy lasa Omasy. Rehefa nivadika Omasy ilay izy zany hoe ilay Tiasary no nivadika Omasy dia nisy avy hatrany ny volavolan-dalàna izay nentin'ny olona tao anatin'ilay izy tao zany dia avy hatrany dia namory ny mpisehatra ry zareo fa tamin'izy namory ny mpisehatra io
efa fampahafantarana no natao taminay mpisehatra ao anatin'ny audiovisuel hoe misy an'reto zavatra reto a efa nivolavolaina tany ambadika tany niaraka tamina juriste de teo zahay no somary napiakapeo raha zay ny ilazana anazy tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona 17 sy 10 tany zany fotoana zany de niteny zahay hoe adinonareo tanteraka mihitsy a fa nampidirinareo atao anatin'ny ty resaka cinéma ty ny audiovisuel zay rehefa ampidirina ny audiovisuel de midika fa misy zavatra be deabe zany a tsy hitovizany tamin'ny tia sary tany amin'ny fetim-boany intsony satria lasa misy olona maro be sy sehatrasa maro be tafiditra ao anatin'le izy satria raha ohatra tsy tena hoe mpanao clipy ny mpanao pub ny mpanao film de commande tahaka ny hoe documentaire sy film na promotion be deabe reny zany de rehefa tafiditra zavatra zay a de tsy mitombona intsony le fond d'aide an'le izy satria ohatra hoe ny mpanao pub tsy andeha angataka vola fanampiana hoe me vola zay anaovanay pub satria hafa le sehatra misy anazy de rehefa natao nefa le lalàna nataon'zareo zany io lalàna io tam'izay fotoana zay a de tsy mamaly velively a ny ama hoe organe régulateur ny omasia anazy hoe miaro an'le sehatra zany satria aminay ny lalàna tokony natao amelona ny sehatra misy anazy a nefa ny fanohatra am'izay ny zavatra tena misy satria zay mahita hoe mamono a ary amonony audiovisuel le rafitra raha ohatra ka hoe tazomina amin'eo zay zany eto de miteny fa tsy hoe le olona mitondra satria sao de isanao fausse interprétation mantsy de aloha tonga de apetraka zay zavatra zay hoe tsy le olona mitondra na le hoe olona mpikambana ao anatin'io masiny olana fa le rafitra mihitsy sy ny lalàna izay raha azo lazaina de hoe natao tefy maika tsy niantsona anay mpisehatra tsipaka am'le lalàna zany nareo tsipaka an'le lalàna zay satria zay le izy hoe natao amelona ny lalàna ao a de tokony a mba natory zareo niantso anay tamin'ny 2017 rehefa hamoaka an'le lalàna de fantatra zany fa tsy afa miala aminay mpisehatra le organe ka rehefa tsy afaka miala aminay izy a de tokony mba consulter zahay aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra natao tamin'le tolo-dalàna nandalo teny amin'ny député moa le izy de lany ary rehefa lalàna izy am'izao fotoana zao zany a de eo no mipotra daoly am'izay ny zavatra tsy mety rehetrarehetra satria raha tsy ame ohatra zao hoe na raha antsika teo hoe misy ny resaka droit d'auteur zay mifanitsaka ao anatiny ao fa raha hoe hijery amin'ny sehatra anay zao zay de ohatra hoe tsy mba nitsonjovinao hoe ny mpanatotosa sy ny mpisehatra ao amin'ny tontolo ny ainao manjery eto Madagasikara zany tsy mba hoe raha misy vahiny tonga zao ohatra eto Madagasikara tokony mba omena lanja hoe apetraka ny condition hoe mba 50% ny équipe ao anatin'ny équipe de tournage avy any ivelany ohatra raha ohatra misy olona efatra zany avany de mba roa gasy ohatra zany mampiasa malagasy zany hoe zavatra mamelona ohatra zay le zavatra diniana de raha zay ny olana inona ny hoe sosikevitra ho atolotrareo satria raha fantatsika koa teo fa isy ny fionana miaraka amin'ny ministeran'ny kolotsaina raha pitso mahakasika an'izay ty raharaha matoa moa mametraka zavatra ohatr'izay de manana vahaolana ny anay zany de tsisy afa-tsy mifiresahana ambony latabatra boribory ny voalohany aloha de takinay mihitsy aloha hoe ahato aloha le rafitra le omasia zany a de ahato ihany koa le lalàna satria raha vao io ny angana de efa fantatra fa tsy inclusive zany le izy raha tsorona ny resaka tsy niarahana nanao le izy de miverina miresaka mihitsy de jerena le izy satria araka ny teneniko teo de misy sehatrasa maro be vao kitika io lalàna io a de le izy mila an'izay fandraisana anjarany olona rehetrarehetra zay ankasitrany anao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao fa isy moaraka zany fantatsika fa ny fionana raha pitso eo aminareo mpisehatra sy ny ministera hijery mahakasika an'ity raharaha sotra betsaka izay ny amin'iny fanajoro eny anivon'ny tranomboky eny amin'ny université Anatananarivo ny tranomboky koreana Atatsimo Tahala Kore ho fifanakalozana atraikefa nisongadina ao anatin'izany kolotsaina koreana mampiona rakotorsa Isan'ny firenena manokatra varavarana amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara ny Koreana Atatsimo.
misongadina izany eo amin'ny seritry ny fampianarana ankehitriny. Tafapetraka eo anivony ny tranomboky manontolo ny Oniversite n'Antananarivo ny Tahala Korea, tranomboky koreanina tatsimo, natao indrindra ho fifampizarana traikefa eo amin'ny tanora malagasy sy fomba mampanao koreanina. Comme je vous ai dit, ça c'est juste le début de notre coopération entre Corée et l'Université d'Antananarivo. Et nous envisageons peut-être avoir des conférences académiques. Fanomboana fotsiny eo amin'ny fiarah-miasantsika zao tetikasa eto anivon'ny Oniversite an'Antananarivo zao. Manana eritreritra ny hanomana conférence akademika ihany koa izahay, izay anafarana manokana ireo mpampianatra any amin'ny Oniversite koreanina ho tonga eto Ankatso mihitsy. Ifampizaratra kefa eo amin'ny resaka fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-politika, toe-karena hafahana ihany koa mifandray amin'ireo Oniversite any an-toerana hafahana mahazo tombotsoa. Ohatra amin'izany mety hahazoana vatsim-pianarana fitsidiana Oniversite, tanjona nisian'ny fifanakalozana eo a Madagasikara sy Korea, indrindra fa ny samy tanora. Plus des échanges entre la Corée et Madagascar, surtout au niveau de l'université, entre les jeunes malgaches et les jeunes coréens. Sehatra sy sampana maro eo anivon'ny Oniversite n'Antananarivo no efa miara-miasa amin'ny koreanina tatsimo. Isan'ny tanjona ny ampisandraka izany fiara-miasa izany amin'ny sehatra rehetra raha ny fanazavana azo. Heverina fa hitarana le fifanarahana sy le fifampiresana misy eritreretina zao ohatra ny fampikafana miresaka taranja fianarana teny koreanina angambany misotra be amin'ny faculté lettre eo amin'ny lafiny ekonomika koa moa zany raha toe-karena efa natsidiny teo hoe manana maizy azy toa zany Corée du Sud zany dia misy boky moa efa afaka vakimin'ny mpianatra sy mpampianatra momba n'izany ohatr'izany. Malalaka ho an'ny mpianatra rehetra eny anivon'ny Oniversite n'Antananarivo araka izany ny famantarana bebe kokoa momba ity kolontsaina vahiny iray ity. Ao anatin'izany ny fandihy, fitafy, fahandro, fiteny, fomba fiainana amin'ny ankapobeny, fa indrindra ny lalana no lalovany ity firenena ity na tonga azy eo amin'ny firenena 10 matanjaka indrindra maneran-tany. Tamin'ity androandroany ity no notokanana ny tranomboky. Fansokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Samy manana ny fomba fanamariana izany fikambanana mandala ny fomba nentim-paharazana. Yves Richard. Ny tsinam-bolana farany eo arian'ny fahavaratra amin'ny ankapobeny no raisiny mpandala ny fomba nentim-paharazana hanombohan'ny taom-baovao malagasy. Mbola samy manana ny fanamarian'izany araka ny foto-kevitra ny tetiandro ny fanandrona ankilany ny fikambanana samihafa ho an'ny maya tsy maintsy ampifanarahana amin'ny mahafangatahana tsodrano fidiovana ny taom-baovao malagasy ny fomba fankalazana. Amin'ny zoma zao zany no tsinana ny volana eo amin'ny 1:10 sy 7:20 minitra eo no tsinana ny volana. Izahay zany dia amin'ny faha 4 ny volana aprily dia manomboka mampirehitrafo mba hitohizan'ny hazavana sy hafanana makao ny 15 ny volana aprily. Ny anton'izay hoe faha 4 satria amin'ny malagasy tsy fanao ny mamono volana trano. Zany hoe tsy mety raha ohatra ka tsinana ny volana kanefa ny ianao mbola ao anaty maizina ihany koa. Tsy mifanalavitra amin'ny fangatahana tsodrano sy fidiovana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny trano koltoraly sy ny adivory fitososina. Ankoatr'izay ny fampafantarana ny mahazava-dehibe ny fady sy ny fomba mampanao. Fialana amin'ny fanaon'ny olona amin'ilay resaka fady satria io fady io mahatonga antsika lasa ohatran'izao tsy fitandrovan'ny olona amin'ny fady dia lasa manao foana dia aprisia amin'ny vahiny hoe agnatin'ny Tsimbakisoa nefa jereo ny vohitra masina rehetrarehetra, jereo ny toerana masina rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara fa fady kisoa daholo. Ary izay mahatonga ny mivoy hoe ampahafantatra tantara sy fomba izahay mba ahafahan'ny malagasy rehetra ahafantatra hoe inona tokoa moa ny antony tsy hinanana an'izy fa tsy hoe finonom-poana. Homariana mandritra ny 3 andro ny taom-baovao malagasy. Isanivo ny fankalazana ny raha-pitso fa 4 ny volana amelomana sy hitondrana ny avy tsy maty ho mariky ny fidiovana eo amin'ny samy malagasy hoy ny fanazavana. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena afaliana nandraisan'ireo Algeriana ny fametra-pialan'ny Abdelaziz Bouteflika amin'ny toerana mafiloha-pirenena azy fandresena. Araka izany ho an'ireo vahoaka nanao fitsiketsehana nandritry ny 4 herinandro fanadina.
eto amin'ny avenue Grand Poste olona anarivo no naneho ny afaliny tamin'ny fandrenesana fa nametra-pialana amin'ny mafiloam-pirenena azy i Abdelaziz Bouteflika rehefa nitondra ny Algérie nandritra ny 20 taona. Je suis là pour célébrer la démission. Mijoro eto ahy fety noho ny fialan'ny filoha satria afaka ny olana goavana nitranga taminay. Tena faly izahay ary tena fandresen'ny vahoaka izao. Fampanenona anjomara ireo fiara Ira Sidi isan'ireo nanehoan'ny vahoaka ny afaleny. Tratra ny tanjona napetraky ny vahoaka nanomboka ny 12 febroary teo. Nous aujourd'hui on a l'impression de vivre. Androany zay dia ohatran'ny miaina izany fahaleovantena ary zao vao tena afaka. Amin'izao fotoana izao ity firenena ity dia miaina ao anatin'ny fahaleovantena vaovao. Nandeha tamin'ny aino manjery tany an-toerana ity fametrany Abdelaziz Bouteflika fialana ity. Ipetraka ho tantara ity fotoana ity izay andikan'ny maro ho fahalavony ny andrarezina algérienne. Ny filohan'ny fitsarana avo tany an-toerana no nandray ny antota taratasy fametra-pialany. Tao anatin'izany no nanambarany Abdelaziz Bouteflika fa mba hisian'ny fitoniana sy ananana firenena tsaratsara kokoa no antony. Teo anilan'ny Abdelaziz Bouteflika nandritra ity fotoana ity ny président ny Conseil des Nations izay tanana kavanany Bouteflika ary izy raha ny tokony ho izy no andray ny fitantanana ny firenena mandritra ny 3 volana raha ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Nous avons gagné la bataille. Mbola niady voalohany zay ny vita fa mbola misy ny asa miandry anay zao. Ny takinay zao dia nisy ny tetezamita izay ny fitondrana dia ny vahoaka satria ohatrany tsy misy vitiny ny tolona natao raha izao ny zava-misy. Comme si le mouvement n'avait jamais eu lieu. Tsy ankasitrahan'ny vahoaka ity filovonjomaika ity mandeha ny antso amin'izao fotoana izao any amin'ny tambazotra-tserasera maro isan-karazany fa isy ny hetsika lehibe ho tanterahan'ny vahoaka algérienne ny zoma ho avy izao. Alohan'ny sarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Totosa androany maraina teny amin'ny foibe toerany seny alarby ny fifanaovatsy mpiara-miasa teo anivon'ny PNUD sy ny firenena norvégienne tafiditra ao anatin'ny tetikasa SSM entina hanomana fivitanana solomavam-bahoaka. Olona telo nikasa hanao visite fictive teny bypass ny herinandro teo nahiditra amponjavojomaika eny Tanimora. Mbola ao anatin'ny fanaramaso tanteraka kosa ho an'ireo olona telo hafa voaroroy. Izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry ty filomo fodalo tompoko. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.